fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe pejy fa 7 tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Jiry, Iary, Saloy niaraka tamin'ny Tovo ary Enasoa. Nandray fiosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Dia ahoana kira vavy? Sa vavy? Salama. Zany? Masika ve ny diso fijery sa tena manan'olana tokoa ndry ity a? Eny tokoa e. Fa inona mahatonga anareo miteny an'izany? Ka jereo amin'izao ariko. Tsy ohatran'ny isan'andro mihitsy ny ahitako andry. Ohatra lasa malay mindresaka sy malomalo kendrika izany. Tsy hoe inona ny antony? Ay ve. Tsy hoe misy inona akory fa somary niary torokely fotsiny a. Dia lasa tsy ampy torimaso e. Fa inona tokoa aloha ny tena antondianao aty aminay e. Aty amin'ny mafonja moa zany marimarina kokoa e. Eny tokoa aky. Tsisy inona fa ampafantatra amin'ny mafonja fotsiny aho hoe mieritreritra kalaza ny 15 taona fanambadianay izay setera amin'ny herinandro any dia mba mahafaly anay mivady ny manasa andry araka fety aminay roa amin'io andro io e. Zany? Ay tokoa moa efa nisy 5 taona sahady izao no nikambananareo setera. Vetivety e. Tena mandeha tokoa ilay fotoana. Tsy hitahita akory raha angaha dia lasa sahady ny 5 taona fa hono tokoa aloha e. Hoe ahoana? Zanga tsy mba mahazo fanasana amin'izany kosa. Hita ho ako. Zay John nange kontin'ny olona iray ihany. Eno a? Nareo koa tsy maninona mihitsy ka mivoha midanadanao nareo ny varavaranay mivady. Mba zay ahay dia misaotra betsaka sy mankasitraka ary. Eto koa dia tianay mampafantatra anao fa tsy ho ela dia roso amin'ny dingana voalohany koa izay sy mafonja. Mafonja zandrinao. Eno a? Zany tokoa kiry zoka. Ary tsy ho ela ao aorianan'izay koa no anatanterahana ny soratra sy ny fanamasinana. Kely sisa e. Ahoana tsara hoe ry mafonja. Zaniko. Fa soratra sy fanamasinana ahoana? Dri. Fa inona moa zany no mahataitra sy mampiketrina andry amin'izany? Enao koa nahoana kosa moa izy ny tsy ho taitra amin'izany e. Tapoka loatra taminy kosa angely efa hainoana ny vaovao mahafaly. Sa tsy marina izany ry lanja? Oay, mandeha be izany ory izany ry zareo fa efa amin'ny enina sahady izao. Ilaozako amin'izay nga aminareo roa fa lazan'izay vaovao izay ihany ny tena hoe atondihako taty e. Eny ariko, mendalana ndry izany. Aza matahotra fa tsy maintsy ho avy anotrina anareo izay sy John amin'ny herinandro e. Ok. Eny ary e. Mandra-piona ary e. Dia aza miaro tory be loatra tsony sao dia arary amin'izany eo ndry babay. Ono Enao ve tsy nahita hoe ohatrany tsy faly izany lanja raha vao naheno an'ilay hoe ho atao tsy ho ela koa ny rahantsika. Ka na tsy faly azy izy. Tsy izy mihitsy nge no anakana antsika tsy hanatanteraka ny viana efa napetratsika e. Dia ny mahary azy izany. Efa tsy androko ery izanyko. Hita ho ako. Izany eo ihany fa tena manafy ny zavatra amiko mihitsy iny lanjiny a. Fa ahoana? Misy olana indray angamba fa tsy tiany ho lazaina amiko fotsiny. Tsy toetrany mihitsy mantsy ireny malokendrika be ireny. Manana olana hono. Olana inona foana ary e? Tsy efa voavady daholo ve izany olana izany?
ay efa tonga ato ianao Ie, fa ela mihitsy aho zany tongako. Fa nisy inona ny taraiky fa tafody? tsy zany fa mbola nandalo kely tany amin'ny mafonja aho teo e dia Ay. zay na taraiky aho indraso misy olo-akanjo vetivety ngamba dia andeha karakara ny sakafontsika hariva Aleo fa ampiako ianao ka. Zany merci zay ilay mahafinaritra aminy tia sy mitsinjo mivady amin'ny fotoana rehetra izy Ka ataoko ahoana moa ny andry amin'ny masaka eto fotsiny kanefa tsika aza samy reraka avy ny asa ihany ka. Aleo fa tonga dia amboariko reto ovy reto. Amin'izay mba manendy fotsiny ianao avy eo ok Rono inona moa zany no nataonao tany amin'ny mafonja androany? efa nilazako azy ilay programantsika amin'ny herinandroko Ay, Mm, dia ahoana? Mety ho afaka ve hono izy? ka nahoana moa izy no tsy ho afaka ozy ianao e Ay, mafonja foana amangy atsika fotsiny aza ho ataony mainka moa fa hoe misy antony lehibe ohatra izany akanesany ety zay aloha raha azony iny atao aza angamba miara mipetraka amintsika dia efa ela mihitsy izany no nataony Tsy tokony ahagaga anao kosa raha mba teo akaikinao foana izy e. Ianao nge sisa no any mba havany e. Solondreny ianao aminy. fantatro tsara izany e tsapako loatra ny fitiavany indravavoko ny ahy teboka raha itovizanareo mihoatra izay toetra raha izay Fa zao tokoa ary lanja. oui Nataoko ihany ny tsy anontany fa tena tsy haritra intsony mihaino anao Fa manana olana nga ianao. fa inona mahatonga anao manontany an'izany Ka tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia ohatran'ny tsikaritry ny ova be mihitsy ianao Toa lasa tsy dia haino teny firy, varimbarindava, tsy mahina kanina mihitsy aza indraindray. Raha sanatria misy olana nge eto vonona ny aino sy hanampy anao e. reraka ary sedera ataoko fa efa diso hainao loatra ny asan'izany atao hoe mpampianatra izany Eny e, kana zany aza lanja. madamo rondroko mbola tsy afaka miasa no fahafatesan'ny Bruno vadiny dia tsy maintsy izany no misolo ny toerany Zany tokoa ve marina? Tena ahazonao antoka ve fa tsy manafina ny ninona amiko ianao? mety tsy tsaroako tokoa ngamba nilaza taminao fa mbola eo ampanaovana bulletin izay izao Efa nilaza n'izany tamiko ianao fa za ngamba nanadino nilaza taminao hoe mety ho afaka hanampy anao ihany na dia tsika tena tiako be ny finiavanao hanampy asa nge velao amin'izao e sady efa ho avy koa nge ny fotoam-pialan-tsasatra efa kely sisa ok ariko. Tsy sikotra anao tsony aho fa tsaiko ny fanginanao. rehefa vitanao ilay ovy dia meo aty ho sasako vetivety aloha tena tsy azoko mihitsy izay tindry ahatongavana ary lanja ny amin'inony fa inona izany ny antony tsy ankasitrahany ny ivadiana izy John tsy ilaiko be fanontaniana indry fa rehefa hoe tsy tiako dia tsy tiako amin'ny mahazokindry ihany teny anako an'izany dia nahoana indreny tsy niteny an'izany tamiko hatramin'izay efa ho herintaona ange izao no niarahako tamin'i John fa tsy hoe voamaly akory satria tsy nieritreretiko lasa lavitra be ohatr'izao ny fiarahanareo raha ny marina koa ny tsorona dia tsy mendrika andrikory raha izay John diso fantatro loatra ny toetra n'iny lehilahy iny ary nandrio aza angamba azoko antoka fa tsy mahafantatra azy mihoatra tsy azoko firy ary izao hoe efa midimy sasany hariva sahady tena mandehibe izany oro izany solo fa mba nahavimbina elo ihany amin'ity orana mivadravatra be ity so ihany Lanja! way seder Ahoana? Nidirangana aloha tanaty fiara fa lena ianao ko. fa
ngainao tsy ny asa ny asa saingy niezaka nody aloha mihitsy mba hahafahako mitsenanao. izany ve fa nanomboka ovinandray hono nisy an'izany manomboka androaniko satria fantatro araka ny teninao maly fa tena vezaka marina ianao, tena tsapako e. zany aza matahotra fa hiezaka hitsenanao foana mba hampihenan'ny faharerahanao ka. ndry tia loatra le vadiko, tena tsapako izany saingy sentondray izy saingy za ve mba oatra azy koa fanginana lalina. inona loatra ary ny antony? tsy fantatro hoe azaho koa aza mba tsy mahafantatra izay tena marina. ny any azoko antoka dia manana olana goavana mihitsy izy. olana goavana tokoa saingy tsy sahako lazaina natsorina aminy izany. fa nahoana ary? tsy haiko, ngamba misy fotoana ny zavatra rehetra. tsy sikotra azy tsony afa efa ny safidy ny anaja ny fanginany. oay samy variana petsika eny tokoa aleo ngamba tonga dia vidiana ny laoka riva dia ny mbola ety an-tsena sa mety zay ka. Ie, ka hoana mino kosa fa tsy diso nikajikajy nataoko izany ny andro sy ny daty sisa izany no diniantsika tsara dia ok sa hoana ozy izy ianao? aza resadresahana momba n'izany mihitsy aloha zary John ka raha mba mety dia ajanono mihitsy aloha izany resaka izany. Ohatra tsy azoko fa ngamo tsy hoe efa tsy andronao indray ny atongava le andro malaza e. fa ianao ve tsy mahalala teny gasy e? rehefa hoe ajanono dia ajanono fa ny aretina nandohako aza mila tsy ho zakako mihitsy izany. Ohatra fa inona koa ary ty mahazo anao ty sa lanja ve noho izy ve no natonga anao niova hevitra tampoka teo? John, mba mangataka fotoana kely eritreretana raha mba sitraka ao. Ahoana tsara hoe ry mafonja fa mbola eritreritr'inona indray izany ianao? Ataoko kosa angamba fa tsy fotoana izany tsony izao tsy ekeko mihitsy izany. Aleo hazava tsara aminao fa na dia zokonao aza lanja dia tsy heviny rehetra akory dia anovany lamina efa napetratsika. tiako fantatra koa nefa fa ninona ho lazainao dia sarotra tanteraka amiko ny andray fanapahan-kevitra tsy ankasitrahany lanja zoko iny ary ohatran'ny reniko mifandraisako azy ka sanatria amiko ny anoro-tokantrano tsy ho mba tsodrano avy aminy. Aranga zao fotsiny teny ainiko aminao ry mafonja, na ho faly lanja na ho tezitra dia tsy maintsy mivady tsika ary tsy maintsy manaiky an'izany koa izy na tiany na tsy tiany tsy maintsy. tena mahafilo ty John ty ka tsy azo ahodina mihitsy fa rehefa izay ny azy dia izay. Manahoana lanja? Oay, madama Rondro, miarapanao? Salama tsara ary marary nga ianao izany? Salama tsara mihitsy ka. Zany? To tsikaritro lasa novabe izany mihitsy mantsy ianao? Tena lasa nihina kely mihitsy azako. Za koa dia hoe nihina kely fenao koa izany mba mahita lazaina. Dia ahoana aloha elaela tsika tsy nifankahita izay Eny tokoa. Tsy hita fa izao mihitsy vao afaka niverina ny asa tao aorianan'ireny fahalasana tompokilary iny. Ray volana lasa izay Ie, dia mbola mamerina ny teny fankahirezana hatrany tsy hoe akory mamendro fendro anao sanatria fa tena tapoka loatra kosa ny fahafatesan'ny Bruno vadinao tena hoe tsy nisy nanapo dia tsy mbola fantapatatra mihitsy izany hoe mety ho iza ny tsy vanina nanapozina ambadinao. Tsy mbola nahitana mangirana mihitsy aloha hatramin'izao
milaza ny mbola eo ampanaovana fanadihadiana manko ny polisy. Izany ve? Tokely ihany ny finoako any mety ahitana ny marina momba an'ireny zava-nitranga ireny lanja. Izaho kosa nefa mino hoe ngamba tsy dia ilaina loatra ny mieritreritra zavatra lavitra be satria mety olona akaiky azy ihany no nahavanona ny loza, olona farak'izay akaiky azy indrindra ohatra. Tsy tokony ho sarotra akory ny ahitana ny marina raha tena manao ny asa ny mpanao fanadihadiana e, sa tsy izany? Tsy dia mazava amiko loatra izay tiany ambara marina. Lasa mborona tampoka teo ianao? Tsy izao fa mieritreritra n'ilay fankalazana ny 5 taona ny mariazinareo sedera lanja. Ay ve? Andro vitsy sisa. Tsy maintsy ho avy amin'ny fotoana io fa za matahotra indry e. Dia efa makasitraka sahady e. Eny kia. Efa vonina tsara vendry lanja. Raha pitsonge ilay andro ray to zato sao dia adinonao Dry, fa maninona ianao mitomany? Sedera, Lanja. te resaka aminao Fa misy inona? mba manana minitra vitsy enona ve ianao? Eny e, mihaino anao e. Sedera, menatra anao Menatra? Tsy azoko. Itsingerina raha pitso tokoa ny 5 taona fanambadiantsika nefa tsy mandry ny eritreritra raha tsy voalazako anao an'io alina ny marina. Marina? Lanja, fa misy inona? Tonga dia lazao fa aza mampitaitaina ka. Tao anatin'izay 5 taona izay no nahitako fa tia loatra ianao ry Sedera. Tsy mbola nisy fotoana tsy nahatsapako fa tena lehilahy mendrika tokoa ianao. Eny e. Tsy mbola nisy fotoana tsy nahatsapako fa hainao no nitandro ny asy ny tokantranontsika kanefa Lanja, tsy napoiziko ny nandreny zavatra ny lazainao. Tsy faly aminy tezitra loatra aminy. Tsingerina androany nefa le andro ny mariazintsika. 5 taona izay. Oay, mahafonja. Oay, Sedera? Salama ianao? Ao midira aloha ato anaty fiara e. Salama tsara ka. Andalana andeha ho any aminareo mihitsy nge za io e. Efa fantatro ka. Fa nga moa tsy tokony handray vahiny any an-tranonareo ianao izao maraina izao no fetinareo nge androany e. Marina tokoa izany saingy vao antso tampoka nanao asalina dia izao maraina izao mihitsy vao afaka modika. Dia lanja riry ve izany izao nao aminareo ao? Mazava ho azy. Ary mba nakaiza aloha izao no tsy miaraka aminao e. Tokony niaraka tampoka any izy saingy tsy afaka tampoka tamin'ny ora farany koa. Izany? Tsy olan'izany e. Ny fahatongavanao dia efa zava-dehibe aminay mivady. Tongotsika? Ie, vetivety izy izany koa. Aleo angamba hajanona eto ivelan'ny vavahady eto ny fiara e. Mandrosoa mafonja. Ie. Ary mbola mihidy be daholo ange izany varavarakely izany e. Mety mbola matory ngamba lanja fa aleo tonga dia miditra. Izao koa very lanja dia mbola matory foana. Tsy azoko mihitsy koa izany. Ao tonga dia mandrosoa ry mafonja. Tonga dia mipetrapetra ao amin'ny salon fa andeha hijery kely any lanja vetivety aloha. Zay? Okary. Mba tsisy filaminana koa nge ato trano lanja izany e. Mikorotam-belo loatra ny trano tsisy vehivavy ve rangako. Izao ve mba trano andraisana vahiny sy hanaovana fety?
Andre kako lanja fa to mitsitra be eto ambony kanapy lanja sady ndraso hoe lanja hoa Andriamanitro lanja marina mafy ratsy Sedera ahoana aviana ao aty fa misy inona ry mafonja inona mampitabatabana ato angany ianao hoe tsy ireo lanja fa tsy fantatry izay mahazo azy ry lanitro lanja fa maninona ianao ry lanja ry mafonja to mangatsika be izy zany sady Andriamanitro tena tsy mialatsony ange izy zany ry mafonja ahoana tsara hoe ry Sedera mafonja fa tsy mialatsony ahoana maty zany lanja ve tsia andalo entina any amina mpitangarazaingana izy ao apio ibatajany na tobilaingana anao fa inona koa ty inona to tavoangy kely misy ranom-panafody aiza hoe Andriamanitro entoko ry mafonja te sanatry ve namony tena tato ve zany lanja tsia okizay ry mafonja ajanony amin'izay ny tomany ary maiza mitraka fa zao nga manalahatra Andriamanitra okizay ho marina mihitsy izany tenin'ny Sedera izany hatramin'ny maraina ianao efa nifokofoko teo atratra lanja teo foana okizay amin'izay fa arary eo nge ianao hoe efa ampy kosa angamo izay ranomasina raraka ao teo izay ka eno so dia be loatra ndraika ho sahirana eto koa izay raha sanatria arary eo nge ianao fa ony tokoa le ty ry Sedera ahoana ry John fa inona marina tokoa moa zany ny antony tena nahatonga zao zavatra rehetrarehetra tranotranga zao fa ahoana no namony telo lanja nansaiko koa aza angely tsy mba vaka ihany mandinika an'izany ny any azoko lazaina dia hoe niova be lanja tao anatin'izay andro vitsivitsy izay nanjary lasa mistera daholo ny fihetsiny rehetra ka sarotra amiko no namantatra izay olana ny anjady taminy eny hoe marina tokoa aloha zany na zasy mahafonja koa aza nge tena nahatsiaritra an'izany mihitsy hay araka ny hevitra lahy mety hoe misy fandraisany amin'izao 5 taona ny fanambadianareo izao ve zany zavatra izany asa tena tsy fantatra ny fantatro fotsiny dia hoe nanana olana goavana izy saingy tsy nampozika faran'ny famonotena mihitsy izany diso ianao ry Sedera diso daholo izay rehetra mihevitra fa namony teny lanja fa ahoanaka maty nisy namono izy zany ahoana tsara hoe ry mafonja maty nisy namono hoe Sedera terazaka aminao fa misy inona manana minitra fitseno na ve ianao mianao ahy Sedera mianatra anao tsy azoko tsingerina raha-pitso tokoa ny 5 taona fanambadiantsika kanefa maninona tsy matra ny eritreritro raha tsy voalazako anao an'io alina ny marina ohatran'izany ny andohan'ny resaka iny hariva talohan'ny nahafatesany marina tantarao amin'ny Atsipria mihitsy ry Sedera inona marina ny lazainy taminao tamin'io alina io matoa izay lanja latsa-dranomaso
midika izany fa nanandanja loatra taminy zavatra nyteneniny ianao. ka izay efa nitantaraiko anao izay e, naneho ny fihetseham-pony sy ny fahatsapan'ny fiainana nandritra n'izay 5 taona izay izy. Mahavehivavy azy moa dia normal raha latsaka ny ranomasony, izy raha teo sentimental be. Dia ahoana? Nitra vitsy taorianany nahavita ny resakay dia niantso any lehibe anay fa hoe misy zavatra ilana maika any ampiasana. Nakany ampiasana anay araka izany ary maraina vao tafody e. Dia iny tafaradalana taminao iny. Oay, tia tamin'ity madamo Rondry fa velako resaka aminy aby ianao. Mademoiselle Mafonja? Madamo Rondro, misy ilana ho anka? Tsy izany fa na reny resaka ireo sedira teo dia ohatrany tsy naharitra fa nanatona. Fa ahoana? Misy zavatra fantatrao nga? Tsy misy kory fa mba mahaliana fotsiny ny antony nahatonga anao miteny hoe maty ny vonoa ny lanja. Eny e, ngamba tsy misy antony tokony hanafenako ninina aminao satria everiko fa anisan'ireo olona akaiky anay sy lanja hatramin'izay ianao. Vonina ny ianao ary ahy e. Mety ho afaka hanampy anao mihitsy aza raha ilaina. Misaotra Madamo Rondro a. Ekeko hoe niova be tokoa lanja nandritra n'izay andro faraparan'ny ainan'izay a. Ekeko hoe mety nanan'olana goavana izy saingy tsy mitombina ny hoe namono tena noho izany olana izany izy. Na za koa aza ange saika tsy nino ihany raha tsy nahareny vaovao ratsy e. Andalana natrika ny fankalazana mihitsy no niantso azy dera fa hoe maty lanja. Mety tsy fantatrao ngamba hoe tao amin'ny salon nahitana ny fatin'ny lanja. Ny vatany efa ninjitra be teo ambony kanape no vatan'ilay sedera ny andro saika nankalazana ny fetin-dry zareo iny. Nitsotra mahitsy tsara ny fatiny ary tsy lavitra fa teo akaiky ny tanany haviny nametrahana an'ilay tavoahangy kely nisy ranom-panafody. Somary nisy fikorontanana ihany koa moa tao amin'ilay efitra nisy anazy tamin'io. Izay pirofo fa mety nisy adina fifandohana tao an-trano talohan'ny namonoana azy. Ka nefa mbola tsy ampy ilazana izany hoe tena nisy namono tokoa izy. Ny vatany raha teo tsy nahitana ratrana hoe dia tanan'olon-kafa. Izay mantsy ho ahy e. Tao amin'ny raha teo nge tsy nisy olona ankoatra satria nandeha ny asala izay dera e, araka ny voalazany tamiko. Diso be ianao. Diso ianao satria ora vitsy tao aorianany nandehanany sedera dia nisy olon-kafa tonga tao an-trano ary tsy izy io olona io fa io ihany ny namono sy nanala ny ainy. Olona izy izany? Ndraso nge e. Hitanao ty? Jereo tsara. Tao ambany tabla basy no nahitako an'ity zavatra ity. Finona koa ty? Tô peratra? Voalazanao. Peratra volafotsy tokoa ty. Peratra le tsy vanona nanala ny endravaviko. Ary raha tianao fantatra dia tsy izy akory ny tompon'ity fa John. Ahoana tsara hoe e? Mafonja. John olo tianao ve? Eno a. Tsy mino an'izany ka. Tsy mahavita an'izany ray John. Sady nataontsika koa aza hoe tena nanao an'izany marina izy a. Inona no mety ho antony? Tsy mahalala ny John marina ianao fa miteny an'izany. Amiko anefa dia efa mazava daholo ny zavatra rehetra. Novonoiny John ny lanja satria fantany fa tsy hoe kely lanja mandrakizay ny fikasahany apakatra ho vady. Fantany tsara koa fa tsy maintsy anaiky ny teny lanja mampirahavavy anay ka naleo ny foanana mihitsy ny fisiany mba ahafahany manatanteraka ny sitrapony. Tsy mitombona izany. Impossible. Olana mbola azo ny fampiresahana tsara anie izany e. Araka ny hevitrao ary. Tamin'ny fomba ahoana mety nahatongava ny peratra John tao amin'ny efitra nisy mifatin'ny lanja? Izay indrindra ma? Mbola mifampiresaka tsara nefa izay sy John tamin'ny ariva iny ary mbola hitako teny amin'ny ratsan-tanany ity peratra ity.
Odry mafonja! Midiry Yo! Dia ahoana kipiso? Ao tsara ve ry? tenenao ingana izay antondianao fa mbola betsaka ny zavatra tokony ataoko. Ohatra fa atao lasa masika be ry tony e. Ny oroka aza atao ohatran'ny tsy vita akory dia efa rohanina ho akolaka sahady ny bandy. Tena mba asio mamy kely kosa aloha e. Mba Ao. hitsanydry ihany na fahaza mifampikasikasika. Hoay le ty e. Fa misy inona mihitsy e, tsy azoko mihitsy. Ohatran'ny hoe tsy milamy mangenao izany ry mafonja e, fa misy olana angaha. Hoay tokoa, fa atao mbola iny an-tanany iny ilay peratra. Fa ahoana koa ary izany e. Ah, tantarao mihitsy aloha. Sady tsy azonao lazaina amiko izay mety ho problème manao any. Peratra mitovy ary ve? Tena mitovy a? Copier-coller? Tena mitovy endrika sady samy misy sary kintana eo amin'ny tampony. Tena maharary mihitsy ngamba ianao ty. Marina raha mba misy anao akory izay zavatra lazaiko fa tena lozanao mandinika ny ratsan-tanako fotsiny fa ahoana e? Dia mety ho aniza ary izany ilay anankiray iny raha tsy andraoniny. Eo! Ahoana hozy izy ianao teo? Sy fa misy inona ary fa tena inona mahazo anao ty e? Tena tsy azoko mihitsy. Roviana ho aozy aminao no ataony fandevena na. Ay ve, andro any amin'ny roa tolakandro. Ay. Ary fa maninona anao moa izany ty peratra ety amin'ny tanako ty no ataonao tsara jery ohatran'io. Sa efa manim-boly kosa kay ny havako. Manim-bola amin'inona koa? Amin'ilay andro ray tao zatoko. Efa maika ny fanolotra peratra. Fa miresaka izany tokoa aloha tsika ry mafonja. Ahoana ihany tokoa moa izany ny momba n'iny. Aza tohizana tsony fa tsy mahaliana akory na ny ahenony tohany aza. Ohatra efa ahoana kosa e. Odianao tsy ve hoe tsy izao ny fotoana tokony hiresahana an'izany? Dia roviana indray ary izany. Asa! Ngamba rehefa fantatro ny marina momba ny fahafatesan'ny lanja. Dia tsy maintsy hiandry an'izany kosa ve tsy? Sady raha ianao rery aloha mino aho fa tsy hahafantatra an'izany mihitsy na roviana. Ay! Ho hitantsika eo izany. Sady afaka ny aninona koa nefa ianao na ho fantatra ao aza izay olona namono azy. Tsy azonao an-tsaina ve? Tsy tadidinao angaha ilay fitenenana hoe aina solon'ny aina? Tsy mino an'izany ahy e. Dia ahoana, hamono olona izany ianao? Me ahy ianao a. Iomezanao a satria ianao mihevitra fa tsy ho vitako izany. Tsy hoe mime kosa ange fa ianao mihitsy ny mampime ahy e. Fa eny e, mety hoe ho vitanao tokoa izany kanefa mba hoe atao ampisainana ihany ny zavatra atao mba tsy hanenenana fa mba mananatra anao ihany satria tsy te hanambady mpamono olona. Ary ajanony amin'izay fandiniana ho an'ity peratra ity dia andao andeha ho any amin'izay dera fa tsy amoaka fatiny rehetra rehefa avy eo. Tosatsakany sy andavany ihany la ilay fandevenana. Manomboka izao izany dia ianao rery sisa no hipetraka ato amin'ity trano be ity a? Mazava ho azoko. Izy anizako ohatran'ahy intsony moa eo e. Oay, mba omeo kely anao iny ratsan-tananao azafady. Ahoana? Fa ahoana? Eo e! Peratra mariazinareo izany ty anaovanao ty. Peratra volamena misy vatosoa miloko mainty. Dia manana ohatran'iny koa izany lanja e? Eno a! Fa inona no mahatonga anao manontany an'izany? Ndraso vetivety nge e. Ndraso. Hitanao ty, jereo. Aiza? Efa nahita peratra ohatran'ity ve ianao? Ahoe? Mifatsy ilay peratra lanja ve ty? Fa taiza no nahitanao an'ity? Tao amin'ny salon. Tao ambany table basy moa izany no marimarina kokoa. Fa tena izy tokoa ve izany ny tompon'ity peratra ity? Eno a! Tena anazy mihitsy ty. Ankoatra ny peratra mariazinay dia nanana n'ity volafotsy ity koa izy.
fa ny mahagaga anahy dia hoe tamin'ny fomba ahoana ny elan'ity tamin'ny tanany. Eny e, somary nalalaka taminy ihany aloha izy ity e. Normalina be raha tsy nahitana diany ny ratsan-tanany. Mazava izany fa anylanja ihany ity peratra ity fa tsy any John araka ny ahako. Ny any sisa mahagaga dia ilay fitovizany. Saingy ny fialan'ity peratra ity teny aminazy angeny dia mbola manapirofo ny teniko tany am-boalohany hoe niatrikady tamin'olona tsy fantatra izy talohan'ny nahafatesany. Mety marina tokoa izany saingy tsaroako tsara fa mbola mipetraka teny amin'ny tanany ity talohan'ny nandehanako ny asany alina. Oay, ary ohatran'ny misy fofona mainga e izany e. Maiza ny lokanao izany sa diso a? Ay, eny tokoa. Avelako vetivety aloha ianao fa hijery an'izay vetivety e. Ary aleo ararotina savaina amin'izay ny hevitran'izy mivady. Tonga dia ity armoara lehibe ity no sokafako voalohany. So ihany fa tsy nidy lakile. Nefa toa tsy misy afa-tsy lamba sy akanjo mameno an'ity armoara ity. Toa akanjo lanja daholo angamba reto raha ny fahitako azy izany a. Ie, tena nazy daholo mihitsy reto. Oay, ary nakoty. Toa boky. Boky mifono hoditra ary misy lohateny lehibe amin'ny teny allemand eo ivelany. Chaton, ahoe? Oay e, tena diary angamba ity. Tena diary lanja mihitsy ity satria soratana ny daholo no ato anatiny ato. Aleo asitrika aingana aty anaty poketraka. Chaton izay midika hoe alika amin'ny teny malagasy. Raha ny daty ny jerena dia tamin'ny faha 20 taona izy nanomboka nanoratra n'ity diary ity. Tena tsy mahalala ninona mihitsy momba n'iny diary iny ary mahafonjaka. Marina e. Eny fa na dia hoe mpinamana be tokoa azy izay sy lanja tamin'ny fahavelona. Izany? Nefa ne dia tena ilaina be mihitsy ny fahitana an'ity boky fitadidiana ity e. Ny olana nefa dia tsy misy teny malagasy ato na raiza fa tena teny allemand daholo mihitsy. Za nefa dia tena tsy mahay an'izany teny allemand izany mihitsy na dia kely azy. Ianao izao no niveriko hoe mety mba afaka handika an'ity amin'ny teny malagasy. Tena satroko dia satroko tokoa ny hanampy anao amin'izany saingy drisy fa sahala ihany tsika. Samy tsy mahay. Izany ve? Oay, tena John ry miklaksonina ry fa ilozako ary aloha ianao e. Iny ary e, omendalana ianao dia mahita ny rariny a? Ie, misaotra mandram-piona. Iny ary moa e. Ay, dia mbola mivoaka tao mihitsy koa ianao tsenana fa tsy niandrasana tao a. Enao kotsy. Otaty ho atiko mipoketranao aloha e. Enao koa dia misahirana. Si, Maninona izao raha nandrasana tao anaty tômôbila? ka tsy zaranao kosa raha ve mba nitsenanao e. Ary hoe teo ty ho amin'ny poketranao vombiniko. Anatitranao ody aho zao a. Allô? Za ihany Ankiry aro a. Ono a, raha tsy diso a dia ohatran'ny nianatra teny allemand ry e? Zany! Tena mila mifanapindry mihitsy ankizy zaniko. Eny e, izay nivoandria ange tsy olana fa misy diary tiako adikandria amin'ny teny gasy izay ato e. Amin'ny herinandro. Ok ary e, merci kia. Fa mba inona loatra aza ny tsy ambaratelo ny tehirizany lanja ato anatin'ity boky ity e.
asa mistera nefa mino marimarina fa mety ho voarakitra daholo na anton'ireny fiovana teo amin'ny lanjy ireny a. Iza koa moa mahalala raha atao anatin'ity no ahitana ny lalana makany amin'ny fahafantarana ny marina. Hoay marina ary ohatrany nisy takelaka iray esorina ange teto izany ao e, fa ahoana koa ary izany, tena tsy diso mihitsy fitadidiako fa tsy mbola nisy rovitra izany mihitsy ity ankeo a, tsy mbola nisy rovitra mihitsy ity, sady raha izao fahitako azy izao dia tena voahaingana mihitsy ny nandro vitana azy a, tena mahagaga izany. Raha reto chiffre reto no jerena dia ny pejy 700 sy ny 900 izay voasoratra tamin'ny 9 Novambra ny vitina. Izany hoe voaray volana lasa izay no nanoratana azy. Voahankeo maraina nefa nazoko an'ity boky ity ary tao aorianan'izay dia tsy mbola tafaraka tamin'ny olon-kafa ankoatra Madame Rondry sy John. Izany hoe mety ho ny iray tamin'ny zareo ireo ve izany nandrovitra an'ity? Tsy mino aloha hoe Madame Rondry satria tokony ho hitako tsara raha nanao fihetsika hafa izy. Izaho raha teo tsy niaraka naharitra taminy. Sa ve dia i John e? Mety ho azo eritreretina tokoa izany satria izy foana nitondra ny poketrako ankeo a. Asa mety hoe efa nisy rovitra ohatr'izao mihitsy ity ngamba fa izany tsy nahavoadinika. Izany hoe ihany fa mila makany ampiasany sedera raha pitsoka. Fa averina aminao impiry ary hoe natsony lehibe anay ho any ampiasana tamin'iny alina e. Efa hoe ny asalina ho aza. Tsy marina izany. Tsy nandeha tany ampiasanareo izany ianao fa aza mandainga ry sedera. Mpiara-miasa aminao maromaro no nanontaniako ary samy milaza ry zareo fa tsy tany ampiasana izany mihitsy ianao tamin'ny larobia alina. Tsy marina izany e. Ary miala tsiny aho fa tena tsy haiko ny resaka aminao. Azafady raha somary androka anao fa izaho io koa mbola bebe zavatra atao a. Ay, aleo ngamba lehibe anareo mihitsy no anontaniako raha izany. Vao maika tsara izany saingy ny olana izao dia tsy eto izy fa lasa ny maso angaha. Ary tsy hiverina raha tsy afaka roa volana. Raha izany dia omeo anay ny numéro any antsoko azy eto imasinao e. Ialako tsiny koa amin'izay fa tsy manana ny laharany ary mafonja. Tsy mino an'izany ahy e. Numéro any lehibe anao ve dia tsy anananao? Fa ianao ity ve tena tsy mahalala teny gasy mihitsy sa ahoana e? Totra ny tsisy azonao mihitsy izay rehetrarehetra lazaiko. Ka omeo aty ary ny telefonanao anaporofoko fa tena tsy misy an'izany tokoa ao anatin'io e. Azafady aloha a. Tsy terenao amin'izany mihitsy a. Miala tsiny a. Eny ary. Tsy misy tokony hanereko anao koa satria izao fihetsika eo izao dia efa manam-pirofo fa tsy nandeha niasa velively ianao ny alina roapolo Desambra. Ary miala tsiny raha voatery ahiahanao manomboka eto. Sy ataonao any tsy raharahako e. Lasa fa veloma ianao. Veloma. Dia mety hoe nandeha taiza ary izany sedera raha tena tsy nandeha niasa tokoa izy tamin'iny alina iny. Asa eo andalam-pamantarana n'izany indrindra tsika izao. Iza koa moa mahalala raha izy ihany no namono am-batiny. Mody ny ala tao an-trano izy avy eo niseho tsy nahalala n'inon'inona. Tsy mitombona izany fa ny sainao mihitsy no diso lasa lavitra loatra ary mafonja. Mety tena nandeha niasa izy saingy ny mpiara-miasa aminy tsy nahatsikaritra ny fahatongavany. Raha izany ve marina
nahoana ny tsy navelany natsoky teo anatrehana ny mpampiasa azy? Satria mety tsy tany amin'ny tokoa ngamba ny laharany dia tsy navelanao nijereny koa ny finday satria sorena loatra izy tamin'ny tsy nahatokisanao azy iny. Ozy izy ianao? Ny vavany ihany ange no nilaza hoe ny lehibe mihitsy ny antso azy hiasale. Noho izany langa marivo tototra no hoe tsy any aminy ny laharany. Izay tokoa aloha eny e, tsy hafena fa somary mampieritreritra ihany izany toe-javatra izany a. Izany eo ihany fa jerenao nge ty Raso, jereo. Efa nahatsikaritra n'ity takelaka rovitra ty ve ianao tamin'ny fotoana voalohany nahitanao an'ity diary ity? Izany? Io e, iny tokoa. Raha tsy diso ny fitadidiako dia toa efa ohatran'izao mihitsy ity ka. Izany ve? Nefa ve ianao tsy mahatsikaritra fa ohatran'ny hoe voahaingana mihitsy nge ny nandro vitana an'ilay izy e. Eny e, ny azo antoka fotsiny dia hoe zavatra hafa ny voarakitra tamin'io takelaka io matoa ny esorina tato. Ngamba tokoa tiana zavatra hafa. Garçon, jus de papaye roa azafady. Misaotra? Ia, dia ahoana? Ekenao ihany hoe ilay fangatahako teo sa ahoana? Aza mitapy eo ianao ry John fa tsy mahasositra. Tapy ahoana Tsy e? mahazo matory any amiko izany ianao fa aza miretirety eo. Androany alina fotsiny ge hoay e. Mikirotana be mihitsy manko ny vovo koa dia malaina be mihitsy ihany ody ihany. Dia maninona? Inona ny idirako amin'izany? Momba ekeo moa ke fa mba aza atao an'io Tsy maninona ngena dia hoe tsira efitra azy tsika. Ela be izany fa ndana aloha avy mividy an'ireto zavatra reto dia ndao andeha. Sa tsy afaka natotra koa ianao? Afaka raha ekenao fangatahako ko. Ay! Izay izany. Veloma ianao. Oka aloha. Mafonja miverena aty aloha fa inona ary ty? Mafonja ho tory any amiko miretirety. Famba be olona loatra koa nge aty ivelany aty izany e. Ay! Mba mijery lalana ihany renona. Manitsaka fotsiny to sady tsy mahalala manao azafady kory. Sauvage. Mafonja! Oay, sedera. Ahoana? Za tokoa ty. Ao mekara aloha atao anaty fiara. Misaotra. Andeha hody nga ianao? Ie. Raha izany dia ho tafaradalansika fa lalako ihany iny. Ay kosa. Tsara vitana indray aho izany raha izaniko. Dia ahoana? Inona no azo ambara? Tsisy. Fa hony tokoa ary sedera. Somary ararotika ihany izao fahitako anao izao. Eny miaino anao Efa ela ve ny nahafantaranao hoe nanana diary lanja? Diary? Tena tsy nahalala ny fisiany izany mihitsy raha tsy ianao miteny izao. Izany? Ilay izy koa moa tavela any an-trano raha tsy izay dia nasehoko anao ty. Fa taiza nefa nahitanao an'izany? Sendra hitako tao an-tranonareo ilay izy tamin'ireny fahoriany ireny dia tsy nisalasalana indray azy satria nahaliana any ny hahafantatra an'izay voarakitra tao anatiniko. Izany? Ie. Tao an-tranonay? Mba mahagaga indray izany ahoana ary ny tsy nahafantarako momba an'izany hatramin'izay? Tsy maintsy ho asehoko anao ihany ilay izy rehefa manam-potoana malalaka iny haka. Sady ilay izy koa nge tsy amin'ny teny gasy fa amin'ny teny vahiny e. Nga? Na izany aza nefa dia efa nahita olona handika azy amin'ny teny malagasy ihany Ay? Iary no handika azy. Inoko mantsy fa mety hanamora ny fahitana ny marina ny famakiana an'izay voasoratra ao anatiny. Izany tokoa aloha ary azo eritreretina Ay. Ary inona koa ty taratasy kely mivalona atao am-paoziko ty. Hoe toa soratra menamena mivandravandra be ty. Tsara.
Fa isany napiditra nyity tato am-paosiko. Mafonja, fa tsy eto ve ianao no tokony hampidiniko e? Hoay, eny tokoa. Miraika ambe folo alina latsaka izao. Mba marina raha hita tory amin'ny fieritreretana n'ity taratasy hafahafa ity androany alina ka. Tsaharo. Tsy azoko mihitsy. Fa inona moa izany no hatsahatra? Ny fikarohana amin'ny marina? Azo antoko izany. Fa mba iza loatra ary no nanitrika an'ity taratasy ity tao am-paosiko. John, niara nisakafo tao amin'ny resto mantsy izay. Nefa tsy mino an'izany aho. Tsy azoko inoana koa hoe sedera na dia nanatitra azy izy teo. Izany raha azo tokoa hoe. Kay, mba mijereva lalana ry alina. Manitsaka fotsiny ny tony sady tsy mahalala manao azafady kory. Sauvage. Dia mety ho iny olona tokoa ve no ambadika ity taratasy ity? Asa, tena fahafa loatra. Sarim-patarina. Ny azoko lazaina dia hoe misy mandrao ana izany. Misy manao menace. Hoay, ary ohatry misy mandondona nge ao ambany ao izany e. Ie, izany mihitsy. Raso hoe katroka tsara mihitsy ny amin'ny 12 izao. Marina mafy raha mbola hosako ny hamotrano amin'izao alimbe izao ka. Fa mba iza ary izany e. Sady ohatran'ny mihamafy ihany nge izany fandondonana izany e. Andrekako, matahotra. Tena ahotsikotsi mafy be ilay varavarana. Tena olon-dratsy mihitsy izany fa tsy diso ny eritreritro. Dia inona izany no ataoko? Andriamanitra, izany fa voasokana ny varavarana. Mangovotra be aho izany. Ay, tsy hitako izay ho raisina. Sady ohatra nefa tafakatra aty ambony sahady ange izy izany. Dia hiafina ary angaha. Nefa hiafina izy. Ay, izany fa manatona aty amin'ny efitra misy aho ilay olona tsy fantatra. Izay aho tena ho faty. Vonjeo! Mafonja, efa tsy maninona intsony ve izany ianao izao e? Izy ange ka tsy nanao ininona tamiko e. Tadidiko fotsiny hoe nitapenany tamin'ilay mosoara nisy fofona mahery be mivavako sy ny oriko ary tsy nahatsiaro tena intsony aho raha tsy efa izao maraina izao. Izany hoe nitoraniny fotsiny aho mba tsy ahafahako manohatra na miantso vonjy. Fa hono tena azonao antoka ve fa tsy nataony inona kory ianao? Azo antoka tanteraka izany satria tsy nahatsapa na nahita fiovana tamin'ny toe-batako aho. Tsy nahitako fahabangana koa ny entana tao an-trano. Izany hoe mbola hitako tao daholo ny entana rehetra. Ankoatran'ilay diarin'ny lanja. Midika izany fa ny fanesorana an'ilay diary tsy hoe ety ampelantanako mihitsy ny tena tanjona. Dia tsy azonao an-tsaina mihitsy ve hoe mety ho iza ilay olona? Asa! Tsy hitako ny endriny fa nitakonany tamin'ny saritava. Ny fantatro fotsiny dia hoe tsy nisy afa-tsy olona efatra no nahafantatra amin'ny fisian'iny diary iny. Tsika senao dia Sedera sy John. Saingy John no mbola nampisalasala aho hoe tena mahalala ny fisiany tokoa ve sa tsia?
amin'ny lafindray aloha azo everina tsara hoe mety sedera ny tao ambadika ireny alina ireny e. Finona no mahatonga anao hiteny an'izany ka? Satria mantsy ny ono izay sedera ho maly hariva tokony ho tamin'ny 4 teo eo angamba. Avy ny fanditra tamin'ny John tao amin'ny resto no sendran'ny tômôbilina ny teo amin'ny arabe. Nanatitra sedera ary tamin'io fotoana io no lazako taminy fa nanana diary lanja. Dia nilazako azy koa fa aty amiko misy an'io diary io ary efa nahita olona hoe andika azy amin'ny teny gasy aho. Dia ahoana ozy izy? Somary nahitako mari-pahatairana kely ihany aloha teny aminy raha vao nilazako an'izany izy e. Izany e? Asa mety nampisy tahotra tao anatiny angamba ny fandrenesana an'izany. Hany ka tsy maintsy nanao ny fomba ahazoana an'ilay diary satria fantany tsara fa ao anatin'iny no mety ho hita amin'ny marina rehetra. Amin'ny lafindray koa nefa mety ho azo ahiahiana ihany John satria ohatra ny hitako hafahafa ihany ilay fetsiny tao amin'ny resto maly hariva. Izany a? Nangataka ny atory tany amiko mantsy izy saingy tsy nekeko mihitsy satria tsy fomba nay hatramin'izay izany. Efa ho eri-taona mantsy izao ny rahanay nefa tsy mbola naheno azy hoe nangataka ny atory any aminay izany mihitsy raha tsy vao maly iny. Donc normal be raha mieritreritra hoe mety nisy hevitra ambadika io fangatahany tamiko io. Saingy tsy nanaiky azy moa dia voatery izy niditra keriny tao an-tranoko mba azahoany an'ilay diary. Tena misarotra sy mampatahotra hatrany ny toetra araka. Ka izany mihitsy Tsy te hipetraka eo amin'ny toeranao mihitsy ary mafonjaka. Izany tokoa aloha e. Tao aorianany nazahoako an'ity taratasy fandrahoana ity dia nanapa-kevitra ny hifindra trano mihitsy aho aloha. Asa mety hanofa hotely mihitsy aza angamba. Taratasy fandrahoana hoe? Way, hiaro tia miantso aty. Azafady Allô? Tena azafady ekia. Nisy nangalatra tamin'ny alina ngeky ilay diary dia tsy possible indray ny andikandry azy e. Ie, miala tsiny akia. Ok. Natolotra ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe pejy fa 7 tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelom'ny Tsiry, Iary, Saloy, niaraka tamin'ny Tovo ary Enasoa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio Ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.